Nomery toko fa 40. Ny niodinan'ny Kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehovah ny fisoronan'i Arona. Ary Kora zanak'i Jizara, zanak'i Kehata, zanak'i Levy, ary Datana sy Abìrama, zanak'i Eliaba sy Arona, zanak'i Peleta, zay samy taranak'i robena dia nandrendri-bahoaka. Ka nitsangana teo anatrehany Mosesy izy ireo sy ny Zanak'Isiraely dimam-polo amin'ny roan-jato zay samy lohan'ny fiangonana avokoa, dia olona voafidin'ny fiangonana sady nanan-daza. Koa niangona iodina amin'ny Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe: aoka izay ianareo, fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy. Koa nahoanany dia manandra-tena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo. Ary nandre izany Mosesy dia niankohoka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra nanao hoe: raha ampitso dia hasehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka ampanakekeny azy, dia izay fidiny no ampanakekeny azy. Izao no ataovy, ry Kora sy ianareo namany rehetra, maka fitondran'afo ho anareo raha ampitso, dia asio afo eo anatiny, ka asio didikazo manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny lehilahy izay fidiny Jehovah dia izy no ho masina. Fa aoka izay ianareo, ry taranak'i Levy. Dia io koa Mosesy tamin'ny Kora: henoy ry taranak'i Levy, moa ataonareo ho zavatra kely va ny nampisaran'Andriamanitra ny Israely anareo tamin'ny fiangonan'i Israely, hitondrany anareo ho akaiky azy, hanaovanareo ny fampiompivavahana momba ny tabernakelin'i Jehovah, sy hitoeranareo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy. Dia nampanakekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranak'i Levy rehetra miaraka aminao, ary mitady ho mpisorona koa va ianareo. Ary noho izany, ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'i Jehovah. Fa Arona moa no inona no himonimonoana anareo? Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abìrama zanak'i Eliaba, fa hoy izy roa lahy: tsy hiakatra izahay. Moa zavatra kely va ny nitondranao anay niakatra ny ala tany amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, ahafaty anay aty anefitra, dia manao anao lehibe anay koa ianao. Ary koa ianao tsy nitondra anay ho any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely tsinona, na nanome anay saha sy tanim-boaloboka ho fanananay? Ho potsirinao va ny mason'ny reto lehilahy reto? Tsy hiakatra izahay. Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe: aza mijery ny fanatiny akory ianao. Tsy naka na dia boriky iray akory aza taminy aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory aza. Dia hoy Mosesy tamin'ny Kora: aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan'i Jehovah raha ampitso, dia ianao sy ireo ary Arona. Ary samia maka ny fitondran'afony avy ianareo rehetra, ka asio didikazo manitra eo anatiny. Ary samia mitondra ny fitondran'afony avy ianareo rehetra ho eo anatrehan'i Jehovah. Dia ny fitondran'afo dimam-polo amin'ny roan-jato, dia ianao sy Arona samy mitondra ny fitondran'afony avy. Ary samy naka ny fitondran'afony avy izy rehetra, ka nanisy afo teo anatiny, dia nanisy didikazo manitra teo anatiny, ary nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiangonan'i izy mba amin'ny Mosesy sy Arona. Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fiangonana hanohitra azy roa lahy. Dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitry Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe: miata amin'ity fiangonana ity ianao handringanako azy amin'ny indray mpimasomonja. Dia ninkohoka izy roa lahy ka nanao hoe: Andriamanitro, Andriamanitry ny fanahy nofo rehetra, olona iray no nanota ka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao? Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny fiangonana ka lazao hoe: miata tsy hanodidina ny lain'ny Kora sy Datana ary Abìrama. Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin'ny Datana sy Abìrama, ary nanaraka azy ny loholon'ny Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe: miala amin'ny lain'ireo olon-dratsy ireo, ka aza mikasika izay azy akory, fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Dia niataka ny olona mba tsy ho eo akaiky ny lain'ny Kora
sy Datana ary Abìrama. Ary Datana sy Abìrama nivoaka ka nijanona teo anolohan'ny varavaran'ny lainy mba mivady sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy, izao no ahafantaranareo fa Jehovah naniraka ahy hanao ireny asa rehetra ireny, fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatesan'ny olona rehetra ireo olona ireo, na valiana araka ny fahamalina ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah naniraka ahy. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiainantsika izy, dia ho fantatrareo fa efa nandahany Jehovah ireo lehilahy ireo. Ary efa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ankora ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainantsy hita izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandosotra noho ny fidradradradrany, fa hoy izy, andrao hitelina antsika koa ny tany. Ary nisy afo nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nandevona ny lehilahy dimam-polo amin'ny roan-jato izay nanatitra didika azo manitra.